hitanareo zao manana tolotra t-shirt izay fanilo Madagasikara diocèse Antananarivo amidy amin'ny vidiny mirary fahatsiarovana ny fandalovan'ny Pape François eto Madagasikara. Misy taille isan-karazany, izany hoe ny habeny zaza roa ambin'ny folo taona hatramin'ny 12 taona ary ny S ka hatramin'ny 2XL. Dia anentanana antsika rehetrarehetra endriny vaovao ny fondran'ny fanilo Madagasikara izany endrika t-shirt izany aty amin'ny Saint-Paul nareo no afaka hijerena azy na ao amin'ny page Facebook-nay film Dio Tana miaraka Pape François. Prix Prix ho an'ny ankizy izy 12 000 ariary ary raha ho an'ny olon-dehibe 17 000 ariary. Mariana moa ny tombony manokana amin'izy io dia ho an'ny anampiana ny fanilo Madagasikara diocèse Antananarivo amonjena ny zakabe sy ny AG any amin'ny diocèse Fianarantsoa. dia présidente maro koa zany ny namana avy any amin'ny province manontany hoe raha tonga any Antananarivo zay dia mipetraka any amin'ny site nefa lavitra be Saint-Paul misy fanampiana azonareo atao ve ho an'iregny olona regny? Tena misy fanampiana tokoa satria mondrona any amin'ny site ny isaky ny province dia mamondrona ny commande zany nareo amin'ny fanilo izay any anatin'ny paroisse mandray anareo any dia livrena any amin'ilay paroisse ny entana rehefa tonga nareo. Saotra to amin'izao fanomanana ny fiavian'ny Papa François zao zany dia mikarakara t-shirt ihany koa ny carte d'honneur Mangasoavana misy amin'ny alebiazany maro moa izany misy ny XL, misy ny L, misy ny M ary misy ny S, misy ny 10 ans, misy ny 6 ans, misy ny 4 ans. Misy sary anankiroa moa zany afatarana ny eo amin'ny t-shirt, misy ny sary hoe tonga soa Papa, misy ny sarin'ny Papa François, eo ihany koa ny fanamasina miaraka amin'ny mpamafy fiadanana sy fanantenana, eo ihany koa ny sary misy sarin'ny Madagasikara, misy mpamafy fiadanana sy fanantenana Papa François. Dia ny aoriana indray misy ny teny italiana bienvenuto Papa, tonga soa eto Madagasikara Papa François. Dia ny prix moa zany dia ezahana natao mirary dia mirary mizaka ny rehetrarehetra dia 12 000 ariary ny an'ny lehibe manomboka amin'ny taille S miakatra zany ary 10 ans midina dia 8 000 ariary ary arak'izay moa zany dia afaka maka ny contact dia afaka livrena ihany koa ho an'ireo zay ho tonga eto Antananarivo, ho an'ireo zay any amin'ny site rehetrarehetra manana ny numéro moa zany afaka raisina numéro 034 31 502 03. Izay atao amin'ny livrena masindaikoly dia famanareo boky mirakitra ny tantaran'ny Pape dia misy ho an'ny ankizy dia misy ho an'ny lehibe izay natao mirary dia mirary arivo fotsiny ity. Arivo ihany. Arivo. Tononodolo le montant le prix regny amizay ho hitany olona. Ty le tantaran'ny Pape ho an'ny ankizy 4 arivo. Dia mampiavaka an'ity misy ireo anarany Papa ny Fandimby aty amin'ny farany aty, ireo Papa Fandimby hatramin'izay. Misy ihany koa ireo encyclique izay navoaka amin'ny Papa, ny faniraka fatiavana, l'église, dia ny falisy Mirabeau, dia natao rahabendrary ihany koa. Saotra. Anoloantsika amin'izao koa ny avy eo amin'ny vaomerana sosialy ao amin'ny ekara faravoatra. Zay eto amin'ny librairie Saint-Paul zany dia mivarotra karazana zavatra momba ny andro fiavian'ny Papa izao. Misy ny satroka, misy ny kaskety, lambahoany, polo, misy koa ny arina kely fitondrana vahiny spirale, dia ny autocollant. Misy sarin'ny Papa izay azo apetraka amin'ny tômôbila mahazaka rano, mahazaka orana sy sisa. Sarin'ny
papa zany a tanana atao sary tanana dia misy stylo a casquette rehefa zava-pery zany a dia natao anasiana fianakaviana ianareo Cristiano Forte fa zany dia miasanareo zay efa misy zavatra misy be dia be ohatry ny samy fiangonana